Fiangonana Evangelika Chaîne dia faly manolotra anao fitombavaka lehibe iresanany amin'ny hoe ny mysteri hampety ny fiainana. Mody koa va misy zavatra miafy no ambadiky ny fiainan'ny olona anankiray ka mahatonga ny fiainany hientina tsi. Tena misy tokoa ny mysteri. Ary izay indrindra no resananao ireo karazana mysteri maro hahatonga ny fiainanao hiety na hiatsara. Ohatra ho resantsika amin'izany ny mysterin'ny vavaka. Ahoana tonga ny vavaka tena hivaly? Ahoana fana tena mandresy ny devoly? Ahoana tonga anao tena ho salama ary ho sitrana? Ahoana tonga anao ambiny ny soafaka mitrosy? Izay no resananao mandritra ny ray volana etsy amin'ny gymnase governa Korondrano isan-kalahady. Tongava maro fa ahafantatra mysteri maro ianao izay ampety ny fiainanao. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitorotsy izy porofo izay. Dia faly miarabantsika rehetra indray izahay amin'ity anio tia ao anatin'izao fandarina izao izay noko fa hitondra soa sy fampahirezana ho anao manona ny fiadan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny Fiangonana Chaîne. Ampifaliana koa no entiko miarabantsika mpijery ajaina amin'ity anio tia ny tenako Révérend Farakomo miaraka aminao anaty izao fandarana izao ary arak'izay tenin'ny Bishop zay manonona fahasoavana sy fiadanana ho anao sy ny tokantranonao manokana izahay amin'ity anio ity. Manana fotoana manokana isika Révérend amin'ny alahady izao sy amin'ny talata alarobia alakamisy ho avy izao. Eny Bishop. Ny fotoana amin'ny alahady izao moa dia resahana toy an'ilay hoe ny mysteri mampety fiainana etsy amin'ny Fiangonana Chaîne eo Korondrano ao amin'ny gymnase governa Korondrano. Misy dirana anankiroa ny maraina amin'ny 8 dia avy eo amin'ny 10 ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Izay resahana mikasika ny hoe ny mysteri ny fanasitranana, ny mysteri ny fanambinana, ny mysteri ny fanafahana. Dia amoaka zavatra maro sika ho resanany amin'izany ary miaraka amin'ny porofo eo ihany ahitanao hoe tena marina tokoa ve zany ary afaka manao zava-mahagaga tokoa ve Andriamanitra, afaka ampety fiainana ve ny fahatakarinao an'ilay mysteri fa tena zava-dalina no resantsika ary anova ny fiainantsika. Ny talata alarobia alakamisy izao indray tsika dia anona fotoana miavaka amin'ny Fiangonana Chaîne eny Antanjombato. Eny Bishop, araka ny teninao izay moa dia hiavaka io fotoana io 3 andro misesy avy hatrany moa zany izay iarahantsika etsy amin'ny Fiangonana Chaîne Antanjombato. Ho anao izay mbola tsy nahita fiangonana moa dia tsara ny manamarika fa raha ohatra ianao moa zany izy moa efa misy ohatran'ny hoe taritalana ihany ahafahana mandeha an'ilay toerana fa mora hita ilay toerana. Raha ohatra ianao avy aty Antananarivo ka andeha hakany Andoranfotsy moa zany dia eo amin'ny tetezana Antanjombato eo ianao mbola tsy tonga any Andoranfotsy dia efa mahita plaque ngeza be ianao manondro ny toerana misy fiangonantsika misoratra hoe Église Évangélique Chaîne. Dia manaraka ny lalan'iny ianao dia voasampanandanana voalohany ankavanana dia izay voalohany indrindra dia miviry amin'izay ianao dia manaraka ny lalan'iny foana dia mandrapahatonga anao mahita trano fotsy ngeza be misy sarina hivady moa eo dia misoratra hoe Église Évangélique Chaîne izany. Ao anatin'io fotoana io moa dia miavaka 3 andro be izao izay misesy talata atoandro moa zany amin'ny 12 ora sasany ka hatramin'ny 2 ora eo dia avy eo ny alarobia amin'ny 12 sasany ihany koa ary ny alakamisy amin'ny 12 ora sasany. Io 3 andro io dia 3 andro resana mikasika ny fanafahana. Rehefa miresaka hoe fanafahana dia matetika ny ao anaty asaintsika foana dia hoe devoly. Marina tokoa zany ary tsisy mahadiso an'izany kanefa tsy resaka devoly fotsiny no hanafahana antsika fa indrindrindrindra koa fanafahana amin'ny tsy fahalalana, fanafahana amin'ny aretina, fanafahana amin'ny trosa, fanafahana amin'ny tanany ratsy fanahy, fanafahana amin'ny fanepora ny olona zany hoe pression sy fanepora manepotra ny olona zay ratsy fanahy mitady ambijaly anao na amadiky ny rariny, fanafahana anao koa amin'ny fijaliana izay mety efa ela ary mazava ho azy fanafahana anao amin'ny asan'ny demony maro izay manakorotana ny fiainanao. Fanafahana dia tena zava-dehibe mihitsy raha tsy zavy antsika malagasy ny tolona foana mba azo fahafahana satria tena important ny fanafahana satria raha mbola ao anatin'ny fanandevozana ianao na ao anatin'ny fampahoriana indrindra ny tanan'ny fahavalo ianao dia tsisy masoandro miratra mihitsy ny fiainanao ary betsaka amin'ny olona amin'izao fotoana izao Bishop tena ohatr'izay mihitsy ny fiainana izany hoe ohatrany hoe izy tsy higadra akory ohatrany hoe any tamora mety hoe tsisy toerana mihitsy ary mifefy ny fiainana fa misy karazana ohatrany hoe fefy tsy hita maso
fonja tsy hitamaso izay milimite ny fiainana ka mahatonga anazy na tsisy hitamaso ary le ohatrany tamin'ny andro fanandevozana mikapoka anazy akolaka dia misy souffrance sy fampahoriana izay tsy maintsy iretany foana isan'andro san'andro izay miatra mety any amin'ny sainy any amin'ny fihetseham-pony miatraika amin'ny ara-bolany miatraika amin'ny fiainam-pitiavany miatraika amin'ny sira izay mahatonga anazy tsy tena afaka tena hoe mivelona sy mifaly araka ny tokony izy amin'ny fiainana. Ao bokyny Salamo faraky amin'ny 70 ka ny andininy 7 Salamo faraky amin'ny 70 ka ny andininy 7 dia zao ny lazainy fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Eto zany tsy miresaka izy vorona fa miresaka olona ozy hanafaka anao izy amin'ny fandriky ny mpiaza faharoa sy ny arety mandoza. Zany hoe misy karazana olona sy karazana zavatra zay miazanao mihitsy. Natao hoe mpihaza dia hoe proazana ianao raha atao amin'ny teny frantsay, sakafo no mandehandeha ianao, vola ho azy mandehandeha ianao, tsy haiko tombotsoa anazy fa fandriana ianao mba hahafahany mahazo anao. Ohatra anankiray fotsiny zao ohatra hoe mialatsiny raha iteny an'ity betsaka ny vehivavy vo betsaka ny lehilahy latsaka atao anaty fandriky ny vehivavy ary misy amin'ireo lehilahy izay voafatotra any amina vehivavy efa te hisaraka ohatra fa tsy tafavoaka mihitsy satria latsaka ao anaty fandriky. Hiala nefa ohatra misy zavatra mampifamatotra sy mampifandrirotra zany. Misy koa olona ohatra latsaka ao anatin'ny fandriky ny fiaraha-miasa. Ohatrany hoe ty zavatra ty tamin'ny voalohany tsy nieritreretina hoe hitera-doza nefa ankehitriny le fiaraha-miasa lasa misy zavatra mampifamatotra zay ohatrany hoe ay le zavatra kay tsy milamina. Le olona anankiray tamin'ny voalohany tsy nahalala hoe ty zavatra ataoko ty nge ka ohatrany asa rehetrarehetra azahoana tombony azahoana vola sy mba vetina manatsara zay atsarainy. Kanjoka rehefa natao le izy fandrika ny tao ambadika le izy lasa ohatrany hoe tafiditra lasa misy fifamatorana hafahafa zany zay mahatonga ohatrany hoe ahoana ny alako amin'ity. Nderesiko ohatra anankiray misy olona zao ohatra hoe ndeha toko ohatra hoe misy asa natao olona anankiray ohatran'izany nangatabavaka tamiko hoe mangataka vavaka fa tena misy olana le izy misy asa ataoko tsy hoe misy olana fa isy asa ho atao izy ka tokony ataoko ve io asa io. Tsy teneniko aloha zany le asa fa somary manahirina le izy dia nivavaka ho azy dia zao ny tenen'ny tompo ako hoe tsy vitany hoe aza sena manao izy fa miala tany dia miverena ty Antananarivo. Dia hoe mantsy anazy aza miditra manao an'io asa io ianao ary miala any ianao dia miverena ty Antananarivo fa maty ianao raha mijanona any. Le asa mbola tsy nidirany fa nino ana fotsiny izy dia lasa izy nandeha dia niteny tamin'ny vadiny ndao tsy hiakatra amin'ny Antananarivo fa zao ny tenen'ny bishop fa haika le zavatra nitranga dia ohatra zao le asa io zany dia ohatra zao ohatrany hoe tsy teneniko tena amin'ny Tsipireny fa manahirina be le izy ay le zavatra kay zany fandrika. Misy olona miteny hoe ty misy asa atao ay le zavatra hovidiana io dia ho amidy alatra le izy alitsy resaka hoe 1 million 10 million centaine de million fa tena vola be mihitsy dia izy zany anatile izy mpiara-miasa amin'le olona dia hoe ohatrozao zao dia ny fotoana izy tafala tany amin'le faritany tonga dia ty Antananarivo ny apitsony iny mihitsy amin'le ora le avindresana azy latsaka tao an-trano ny polisy nitady azy dia le olona atao ny teny fa tsy atetsona izy dia ny antso anazy nisy polisy nitady nareo fa salamizao soa ihany izy fa niainga tamin'le fotoana ny tenenako fa hay izy zany raha tsy nitandrina tafidika tao anatin'le fandrika avy eo izy vontena zangy io izy tsy nalala mihitsy alatra io zavatra io fa soa ozy izy fa tsy niditra tamin'le izy fa saingy nisy contrat ny fanaovana mihitsy tao anatiny. Zay le teniko hoe misy olona mpiazanao mpihaza zany hoe enao ny tiana atsofoka ataony fasady hopitehana dia rehefa sanadrika misy ny azafady amin'ny teniteneko hoe sakoroka dia miala izy dia anao aondrasana. Zay le hoe Andriamanitra manafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza ohatra anankiray zany resahako zany. Eto indrindra bishop satria rehefa miresaka tsika hoe fandrika amin'ny fandrika
tsy ho hitanao mihitsy hoe fandrika ilay izy zany hoe ohatrany hoe raha resika ohatrany hoe raha mandrika ohatra ianao voromailala mba tsy hatonga voromailala fantatra fa fandrika dia omena zavatra tsara izy isitonana anazy kanefa ny olana anatin'ilay izy dia zao a le fandrika eto a tsy hoe sendra hoe mba folaka ny tongotra na tapaka kely ohatra zany fa ny akelinao mihitsy ny manaraka ao anatin'ilay izy zany hoe fiainanao ray manontolo ary betsaka mihitsy ny olona tahaka izany tonga amin'ny teninao teo misy sasany amin'ny sehatra fiainam-pitiavana zay ke mba tonga ny olona be dia be hoe misy ary tsy mieritreritra koa ry hanambady an'ilay anankiray na koa hoe mieritreritra hoe tena hoe hiaraka tena hoe atao sérieux ilay izy fa nieritreritra angambany hoe samy mba nanalanala azy teny angambany fa niteboka dia aveo nandra-pahatonga an'ilay ray tafidikizo mihitsy a engagé tanteraka ny fiainany ray manontolo tsy nieritreritra amina planina ao amin'izay izy fa satria ilay izy fandrika dia izay nahatonga anazy a tsy naitsy mivily lalana mihitsy fiainana ray manontolo ny projet rehetrarehetra mikasika ny ho avy na mikasika an'izay zavatra tokony atao a rava tolotolotolo ary betsaka ny olona tahaka izany misy ny sasany no fiainam-pitiavana ny sasany izay resaka arabola izay ary tena hoe misy olona tena mila tena hoe mahita tena hoe zavatra tsy fahita mihitsy vokatry ny fandrika na mety hoe vokatry ny zavatra tsy napoziny tamin'ny fiainana ka misy ny tontolo ara-panahy tena misy ny tontolo ara-panahy ary ny tontolo ara-panahy no mampitranga zavatra ty amin'ny tontolo azo tsapahitanana dia tahaka izany koa misy olona zao ohatra n'izany ohatra ny hoe raha miresaka fandrika isika ny antolesa-ntsika ilay izy dia hoe telo andro fanafahana eto Andriamanitra vonanafaka anao ao anatin'izay fandrika efa nilatsahanao hoy izay nandefa ny teny izy mba hanafaka azy tao amin'ny longo zay nianjerany longo zany dia fandrika ohatrany hoe lavaka fa mototorana asisina hazo eny ambony dia raha firakofana bozaka nefa izy lavaka be mahafaty ao anatiny dia izy Andriamanitra andefa ny teny izy dia amoaka anao tao araka nyvoalaza amin'ny boky ny Zakaria koa hozy izy hoe ny raha ny fanekena no anafaka anao amoaka anao avy ao anaty lavaka fa famorin-drano izay tsisy rano amoaka anao avy ao anaty lavaka izay tsisy rano zany hoe Andriamanitra vonanafaka anao raha sanatria ka latsaka ao anaty fandrika anao ka hoy hoe misy zavatra amin'ny tontolo fanazy misy olona koa ohatra anankiray resaka famisaviana ilay izy dia zay manakorotana fiainan'olona dia ianao aty ambadika aty lasa misy décision tsy milamy maharaisyn'ilay olona dia tafidikizo ilay olona ao anatin'ilay izy raha izy zao ohatra hoe misy olona manao an'izany ohatrany hoe mody mividy zavatra ao aminao izy dia ianao zany mahatoky be anazy rehefa avy eo dia ny olona nefa milalao fanafody dia joeny le fatokinao iny amin'izay dia avy eo amin'izay izy makahitana valeur be ao aminao ny sasa moa tena tafakatra milliard mihitsy dia mody mame avance kely 100 millions na 200 millions etiny amin'izay ny entana 800 millions 700 millions manjavony izy tsy hitantsony ny trasy misy azy le olona zay name an'ilay entana nefa le mpivarotra ohatra mety naka koa an'ilay entana tany ambadika ohatrany hoe rehefa lafo voaloha ny vola satria misy zavatra ohatr' izany amin'izao miodana dia maro ny olona amin'izao fotoana izao migadra le olona tsy hita dia indraindray aza tratra ndray le olona fa le olona indray a manao fanafody dia mbola lasa ohatrany hoe rehefa any amin'ny tribunal dia tsy hoe ahoana fa resy foana indray le anankiray misy karaha ny olona zany amin'izao tena hoe ratsy-sainy ary milalao fanafody fanimba olona mihitsy ka raha amin'izao no tsisy Andriamanitra miaro anao na koa hoe manafaka anao anaty fandrika maro ny olona ho rava amin'izao andro zao ka ty telo andro ty a dia tsy resaka fandrika fotsiny fa tena anafahan'Andriamanitra anao anatin'izay mety lavaka ny anjeranao sy amin'ny fampahorian'ny fanahy maloto zay mety mahazo anao misy karazany zavatra moa bishop mety ilatsahan'ny olona misy teny soratra masina hoe lavaka tsy misy rano misy koa izy teneny Davida amin'ny Salamy fefapolo izy hoe manafaka amin'ny fotaka mandrevo ianao zany hoe misy karazana zany zavatra ohatrany hoe misintona ny fiainanao miletika fotaka mandrevo moa tsy ohatran'ilay fotaka rehetrarehetra ohatran'ilay ranorana reny fa raha mazava azy zany dia ohatrany hoe karazana sable mouvant reny ary arakaraka ny kofokofoanao arakaraka ny kofokofoanao dia vao maika miletika ianao ary maro amin'ny olona tsy tonga saina amin'izany izy miezaka mihitsy ary izay mahatonga ny olona ohatrany hoe farany ohatra hoe raha tsy voalohany trosa dia miezaka mikofokofoka miezaka indray mitrosa nefa vao maika miletika dia ery tsy voaloha ny ary koa efa mila menasy
azy ireo hoe gadraina dia tsy tratra ary koa nefa nampanantenana fa aloha mandrapatonga anazy a ny antoka rehetrarehetra ny entana efa lasa daolina atao antoka ny entana rehetra tsisy tsoa ny antoka fa eo nytepika hoe izay ny ilaina ty fotoana telo lehibe ty a izay iresantsika hoe Andriamanitra nafaka anao satria ny antokana nafaka anao anatin'ilay izy a tsy resaka mbola olona indray no samborona tsy resaka olona mbola indramana indray tsy resaka olona indray mbola atsoina hoe atsoa ihany efa be dia be koa ny zavatra mety efa nataonao fa ny antokana izay ame antoka fanafana feno sy tanteraka anao a dia Andriamanitra ka manasa anao izay telo andro lehibe izao a resantsika fanafana araka ny teny bishop teo hoe tsy resaka fotsiny asan-demony dia efa tafiditra amin'izany asan-demony fa misy tena misy mihitsy hoe mila fanafana mihitsy ny olona satria misy olona koa nge tena hoe voafatotra mihitsy a tsy mety afaka amin'ny karazana fahazaran-dratsy maro ny sasany indray mety any amin'ny fihetsem-po no voakasika ilay izy ny sasany tena sainy mihitsy tena hoe tena reraka tanteraka satria na mihinan-kanina tsara ary na feno calcium sy vitamine dia reran-tsainy voafo maraina dia efa reraka isan'andro dia reraka valaka tanteraka ka fotoana lehibe manasanao izay a tsisy vidim-pidirana telo andro a fanafana talata alarobia alakamisy vavizao mino fa nahasoanao ny fandarantsika androany ary vonony ianao ho avy anatrika ny fotoanantsika fiangonana chaîne tsy Tanjombato ny talata alarobia alakamisy izao 21 22 23 février izao zany ny fotoana dia manomboka amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 ora latsaka fefany tongava fa vonona indray anao zay a hivavaka anao fa fantatray dia izao tsy afaka ny tsiovan'ny fiainanao zay fotoanantsika fa dia manao velomanareo izay mivady Bishop Patrick Andrenarivo sy Révérend Fara Andrenarivo tomboa fa soavana tompoko